Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Evero anie hoe andeha lavitra amin'ny fiarysika amakivaky ny faritany ary satria toerana tsy mbola nandehanana mihitsy no ale dia nividy saritany iray sika hanampy antsika amin'ny dia izay atao. Ity saritany ity dia tsy manambara fotsiny ny elanelana misy eo amin'ny tanàna anankiroa fa aseho aneo ihany koa ny toerana tsy maintsy amakivakiana tendrombohitra sy renirano ary ambarana eo avokoa ny zavatra rehetra tokony ho fantatra mikasika ireo lalana mbola andehanana. Ambarana eo ny lalan-tany sy ireo efa vita tsara ihany koa. Ilayntsika ny mandinika tsara ity saritany ity mba ahafahantsika manapa-kevitra ny amin'ny lalana izay tsara indrindra tokony andehanana. Endrim-pianamana ny eto an-tany ary misy taritalana matipaika toy izany. Tsy hampakan'izany ny taritalana makany amin'ny lanitra vaovao sy tany vaovao. Tsy ino izany fa ny Baiboly na ny tenin'ny soratra masina. Koa raiso, vakio ary ampiaro eo amin'ny fiainanao. Salamo fa 9:10 ny 5:10. Fa nilo ny tongotra sy fanazavana ny lalako ny teninao. Ny Baiboly hanisan'andro mofonaina raisoao ampofazamalaina fatomotrany andro izao. Fahaiza miaina mampirindra ny fiarahamonina. Ny araba atolotra anao dia toy ny fiaraban'ny herika ka ny lehibe ho fafazany ary ny kely pitiany dia mirary soanao indrindra eo ampanarana izao fandarana izao ny namanao lantormisa joely sy ny namana naritiana eo amin'ny lafin'ny teknika. Ao anatin'ny fianakaviana matetika dia ny renim-pianakaviana no mahavantana ny ankizy na ny tanora kokoa noho ny raim-pianakaviana. Na eo amin'ny zavatsarotra ahatrehany izany na ny soa dia ny renim-pianakaviana ihany no tena hita fa hoe mahavantana ny ankizy ao an-trano eo amin'ny fiarahamonina andavanandro mihitsy aza. Matetika dia ny renim-pianakaviana no ifantofana rehefa indrindraindrindra tojolana ny tanora. Arak'izany dia misetra zavatsarotra miaraka amin'ireny tanora ireny koa ny renim-pianakaviana. Noho izany dia mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny famolavolana ny maha olona ny tanora anankiray ny renim-pianakaviana. Misy matsy ireo renim-pianakaviana no tsy mahalala fa hoe manana izany adidy mavesatra izany izy, izany hoe izay anjara toerana mavesatra famolavolana olona anankiray izay, fa everiny fa fikarakarana tokantrano sy ny rarafanao ao an-tokantrano ihany no tena andraikiny. Anisany izany zavatra izany fa ny tena andraikiny dia ny famolavolana ny zanany olombanina indrindrindrindra eo amin'ny fiarahamonina. Arak'izany dia izy no tompona andraikitra voalohany eo amin'ny fahamahanany olana manjo anio zanany io. Indrindra raha mitaraina any amin'ilay zanany dia andraikiny ny mama izany olana izany. Mitady izay vahaolana rehetra mba ahatonga ilay zanany atsapa fa tsy irery eo anatrehan'ny olana manjo azy io zaza io. Tsy tokony ataony arak'izany ny
manosym-potanana an'ilay zanany zay manatona azy sy mitady zany vaolany zany, fa tsara raha mitady ny fomba rehetra izy mba isian'ny fahafapo eo amin'ilay zanany. Izany hoe tsy avela ianjadinina olana irery zany ilay zaza. Adidy mavesatra araka izany sady adidy be voninahitra tokoa io andraikitra raisiny renim-pianakaviana eo. Matetika mantsy to everina hoe anisan'ny karazana asa terivozina ihany ny fiheverany sasany, izany adidiny ray aman-dreny zany, dridrina ny reny moa zany ka mahasorena, nefa dia adidy iakiny amin'ny aina rehetra sy adidy tena mahafoka sy mahataka davitra mihitsy indrindrindrindra eo amin'ny hoavin'ny zaza na tanora anankiray. Izao ny tsara ho fantatsika fa manakiry voatahiry anova ny tontolony zaza na tontolony ankizy anankiray ny renim-pianakaviana. Noho izany dia tokony ho vitany ny ambolavolan'ny toe-piainany, ny tantana ny diany sy amakivaky izay anjara fiainany ho amin'ny manaraka, na ho tsara io na ho ratsy io. Izany hoe ny lalakizoran'ilay tanora mihitsy zany no miankina tanteraka amin'ny ilay renim-pianakaviana, na ho amin'ny tsara na ho amin'ny ratsy. Na de tsy amin'izay olan'izay ihany koa aza nefa dia tokony hakolokolo sy hakarakara tsara ny zanany ny renim-pianakaviana, ary tokony isy fifanakaloza-kevitra matetika zany eo amin'ny renim-pianakaviana sy eo amin'ny zanany. Satria mantsy matetika dia misy hery manimba zay afafan'izao tontolo izao sy ny fiarahamonina zay mifandona amin'ilay zaza. Ka raha ohatra ka ilay zaza tsy manatona anao dia anjaranao mihitsy no manatona ilay zaza raha ohatra ka misy fihetsika na toetra mampiahiahy anao zany eo amin'ny fihetsika mampanao an'ilay zaza. Dia anjaranao renim-pianakaviana mihitsy no manatona azy, mifampiresaka aminy hoe manontany hoe inona ny olana, ahafahana mifanampy ialany io zaza io amin'izay olan'izay. Tsy de hoe miandry an'ilay zaza anatona koa ianao renim-pianakaviana, fa anjaranao mihitsy zany no manatona ilay zaza mba ahafahana manampy azy hiala amin'izany enta-mavesatra izany. Misy mantsy ny zaza no sarokenatra na malaina hitantara amin'ny reny na amin'ny ray aman-dreniny zany ny zavatra zay manjo azy, dia koboniny any anaty any ilay zava-manjo azy, dia misy fiantraikany eo amin'ny toe-pahasalamana sy eo amin'ny fo ilay izy. Na koa hoe manjary manaonao foana zany izy eo anatrehan'izay zavatra mifandona amin'izay, na izay zavatra tsy voalazan'izay, na ilay zavatra mitarika azy any ivelany, dia lasa manaonao foana amin'ny zavatra tsy tokony atao izy. Noho izany dia tsara raha ohatra ka misy famerimerenana matetika ny fifanakaloza-kevitra na ny fifampiresahana eo amin'ny renim-pianakaviana sy ny zanany. Anjaranao renim-pianakaviana zany no manao ny dingana amin'izay. Nefa izany koa akory tsy misakana anao tanora, raha manana olana ianao dia anjaranao, ary tompona andraikitra mivantana amin'ny tenanao ianao, dia anjaranao mitady vahaolana eo amin'ny reninao na eo amin'ny rainao izay anentanana anao mihitsy, satria reo reny sy rainao reo dia olona efa vokotaona, efa nahita zavatra betsaka talohanao. Ka na inona na zava-manjo na mahafaly io na mahasorena io na mampalahelo na mahasosotra ka tsy voavahanao, dia manaova dingana manatona ny reny na ny ray izay fantatrao fa mahavaha io olana io. Ny resaka teo ambony moa dia hoe ny renim-pianakaviana no manavanana ny tanora sy ny ankizy kokoa ny manatona azy mba akany toro-hevitra sy akany fanampiana, dia antony izy fa tsy maninona
dia eo zany ny mila fampiarana hoe tsara raha ny misy mandrakariva ny fifandraisana ampo eo anatrehan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka mba natonga anao tanora olombanina mba atonga anao tanora ho reharehan'ny fianakaviana anjaranao ray aman-dreny ihany koa nefa ny manampy io zanakao io mba hatonga azy ahatratra ny tanjona zay efa mba iriny any anatiny any. Faiza miaina mampilamitsaina zay no masaka azona tolotra tamin'ity anio ity mametraka ny mandra-piona indray ho amin'ny manaraka ny namanao lanto aromisa joely. You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope. AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao. AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana. namanao Stefan Razafiany no manolotra ny arahaba honao indray ao anatin'izao fandaharana izao noho ny famindrapon'Andriamanitra sy ny fahasoavany dia samy mbola velonaina isika ka tafahoana somatsara indray ao anatin'izao onjam-peo izao ary ny lohateny izay anasako anao androany dia mbola baiko tahaka ny teo aloha ihany manao hoe miandrandra hoy Jesosy aminao. Azavarina amin'ny tanondry fa miandrandra. Ny ankamaroany antsika dia mahafantatra ny tantaran'i Abrahama, vadin'i Sara, rain'i Isaka. Nampananten'Andriamanitra fa hanome azy mivady zanaka ho mpandova azy ireo. Nandeha teny anefa ny andro, ny vadika ho volana ary ny fandimbo ny taona samy efa zoky olona avokoa na i Abrahama na i Sara ka nandroso fahanterana. Hoy ny soratra masina ao amin'ny Genesis 20:10 andininy 1:10. Ary efa nitsahatra tamin'ny fomba mbehivavy mihitsy aza i Sara. Raha dikatsika amin'ny teny frantsay dia hoe efa menopause i Sara. Izany hoe tsy afaka manananaka intsony izy. Nanomboka namoy foy izy mivady. Aiza ihany ary ny fahatanterahany teny fampanantenana nataon'Andriamanitra? Aiza ihany ary ilay zanaka nolazainy fa ho mpandova anay mivady? Dia ho nahafoy anay ve Andriamanitra sanatriny izany? Tsy misy na inona intsony azo atao raha ny maha olona. Jehovah nefa nanamafy fa izay hateraka ireo mivady ihany no andova nareo. Genesis 5:10-5:5. Dia nitondra ny Abrahama nivoaka teo ivelan'ilay nisy azy Jehovah. Ka hoy ny tenin'Andriamanitra nanao hoe jereo angely lanitra ka isao ny kitana raha mahisa azy ianao fa ho tahaka izany ny taranakao. Averina kely indray, nentin'Andriamanitra nivoaka n'ilay nisy azy Abrahama dia nasainy ny andrandra ny lanitra nijery ny kintana. Andro alina io zany dia nasainy nanisa ny kintana izy. Dia izy hoe isao reo raha mahisa azy ianao fa ho tahaka ireo ny taranakao. Ao anatin'ny alina izany, ao anatin'ny aizin'ny famoizam-po no asain'Andriamanitra miandrandra indray i Abrahama hoe aza mamoy foy na dia maizina aza ny tontolo misy ianao fa miandrandra. Fa tsy ho foana akory ny teny nampanantenaiko anao. Mety ihany anao koa angamba ny toe-javatra tahaka izany.
mety manontany tena koa ianao manao hoe aizay ihany ary izy ty fa efa natao daholo izay rehetra azo natao kanefa to tsy mbola misy mangirana foana dia mitandrondrika ianao fa lahy niaika tahaka ny tany nitondrany Jehova any Abrahama nivoaka n'ilay nitoerany ka nasainy nijery ny lanitra dia tahaka izany koa no tiany Jesosy atao aminao androany. Asainy ianao ivoaka hiala amin'ny toerana mahazatra misy ianao dia ny toerana misy fahakiviana, misy fahadisom-panantenana, misy fitanondrehana ary miangavy ianao izy hiandrandra ny lanitra satria aviany no misy ny vahaolana sy famonjena ho anao ary hipoira ny fanantenana indray ho anao. Hoy Jesosy ao amin'ny Isaia 40:9 miteny aminao manao hoe asandrato ny masonao ka mijere iza no nahary ireny sy miantso azy rehetra amin'ny anarany avy ka noho ny abeny fahatanjahany sy ny heriny tsy toa dia tsy misy diso amin'ny lalany ireny na diray aza. Ry namako, angatao amin'i Jesosy sy ny hery mba azoana ho ampitodika ny fijerinao any an-danitra ka noho ny fahasoavany dia inoy fa Jesosy ao anatinao sy mifehy ny toe-javatra mahakivy ianao, izy no hanome hery ianao. Aoka Jesosy izay miteny aminao no angatanao mba hifehy ny toe-javatra fa tsy ianao no anaiky ho feheziny ny toe-javatra. Hoy ny mpanoratra ny Salamo ao amin'ny 1:20 Salamo 1:20 manao hoe manompy ny masoko amin'ny tendrombohitra aho, avy aiza ny famonjena ahy? Ny famonjena ahy dia avy amin'ny Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany. Miara-manaiky amiko ianao fa tsy misy olona mandefa ny fijeriny amin'ny tendrombohitra dia hiondrika ny masony amin'ny tany fa tsy maintsy miandrandra izy raha manao izany. Ry namana, tsy ao amin'ny fitanondrehana no misy ny fanantenana fa ao amin'ny fiandrandrana ny maso ho amin'ny Jesosy. Raha adika amin'ny fiteny mahazatra antsika andavanandro ilay tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 40:20 teo dia te hiteny aminao toy izao manaraka izao Jesosy manao hoe asandrato ny masonao dia mijere ahy eo amin'ny asa izay nataoko eny amin'ny lanitra fa mampiseho ny heriko ireny ary ireny ny pirofo omeko anao fa afaka mamonjy ianao aho. Raha nikitana eny amin'ny lanitra tsy hita isa aza, voafehiko ka tsy misy diso amin'ny lalany na diray aza, nahoana moa no tsy ho aiko ny hifehy sy amahy izay olana mianjady aminao? Dia hoy Jesosy aminao eo amin'ny 9:20 manao hoe mampahatanjaka ny reraka aho ary izay kely hery dia omeko hery be. Toizany izany ao amin'ny Salamo 5:20, 4:4, 5:20 ary 7:20. Averiko indray Salamo 5:20, 4:4, 10:20, 7:20 manao hoe Jesosy manohana izay rehetra folavo ary mampitraka izay rehetra mitanondrika. Ny mason'izao rehetra zao miandrandrahy, hoy Jesosy io. Jesosy dia ho akaiky n'izay rehetra miantso azy, dia izay rehetra miantso azy marina tokoa, hanefa ny irin'izay matahotra azy izy ary miaino ny fitarainany ka mamonjy azy. Miandrandrahy ary mijere sy manantena an Jesosy. Azadinoina fa Abrahama dia mbola nanantena ihany, kanino na dia tsy nisy azo antenaina intsony aza. Romanina 4:17. Fantatrao ny toy ny tantarany sy izay nataon'i Jesosy taminy. Aoka ino koa ianao, na dia efa tsy misy antenaina intsony aza, fa tsy ao anatin'ny fetra maha olombelona anao intsony, fa amin'ny refy maha-Andriamanitra azy ny vahaolana sy ny vonjy omena ianao. Mandra-piaona indray ary, marary faherezana ho anao.
tia ray. Asa sy tontolo fiainana voakolo antoky ny fahavelomana re. Fifaliana ho an'ny ekipan'ny feo fanantenana trany ny manasanao mpiaino anaraka ny toy ny fandaharana hatramin'ny farany. Fandaharana asa sy tontolo iainana no resahantsika ankehitriny. Manambahiny isika tsy izany fa Andriamatoa Ernesta avy any Antoby avaratra Andozorobe. Izy dia manana traikefa manokana mikasika ny fiompiana dia faly mandray sy miarabanao zahay tompoko. Ny tenako an'io dia faly miarabanao tompona andraikitra ato amin'ny AWR ary faly miaraba amin'ny mpiaino. Inona indray ary ny voandalana nentina ho an'ny mpiaino antsika avy any lavitra any? Ny voandalana izay nentika izany dia resadresaka momba ny tantely izany sy ny fimpiana tantely. Inona izany ny tsara ho fantatra mialoha raha toa ka iompy tantely? Ny tantely dia zavatra mahasoa izany io ary manampy betsaka ny fiainan'ny zanak'olombelona. Porofony izany voalaza any amin'ny Baiboly izao raha jerena any amin'ny Jaona toko 7:4 dia milaza izany fa ny Jaona mpanao batisa izany dia io tantely io izany nataony foto-sakafo sy ny valala dia mahavelona izany ny tantely. Ny tantely ihany koa amin'ny lafiny anankiray izany dia manasara ny tontolo iainana satria voalazan'ny mpandinika izany fa ny reny tantely izany izay mitety an'ireny voninkazo sy vonina voankazo any tsara iny dia reny izany no manakambana ny hoe voniny lavo sy voniny vavy izany dia atambatra reny tantely reny dia izay izany ny asany anankiray. Ary ny asan'ny tantely iray ihany koa dia izy dia entina hisaboana izy izany. Ny mamy tantely izany dia ampiasain'ny olona anaovana mofo mamy, ary mamy tantely ihany koa dia ampiasain'ny vehivavy izany anaovana masika hanosorana tarehy, ary mamy tantely ihany koa dia ampiasaina anaovana ody fery, ampiasaina ihany koa izy io anaovana ody vavony, ampiasaina ihany koa anaovana ody kohaka. Ary tsy vitan'izay fa ny savoka azo avy aminy izany dia ampiasain'ireny mpanao fanaka reny, ampiasain'ireny mpanao kiraro reny. Mahasoa betsaka ny fiainan'ny olombelona izany ny tantely, manampy betsaka mihitsy. Ianao izany nianatra manokana momba n'ity fiompiana tantely ity? Ny tenako izany dia rehefa mipetraka atao amin'ny ray aman-dreninay dia efa niompo tantely izany ny ray aman-dreninay, ary nianatra tany amin'ny sekoly mpambolena izany fiompiana atao an-danoana, atao manjakandriana.
ary rehefa nivoaka tamin'izany sekoly zany zany ny tenako dia nanatevin-darana tamin'ity fimpiana tantely ity. Efa nytansentsika teo zany fa tena be deaibe mihitsy ny tombontsoa azo amin'ny tantely. Dia tsara zany miompiasa satria ny vidiny ihany koa lafo raha teo. Inona zany ny torohevitra azonao omena raha iompy tantely ny olona anankiray? Raha ohatra zany ka vonona ianao iompy tantely, raha manam-bola moa dia mividy eny an-tsena, le mpivarotra reny tantely reny no atonina dia mividy amin'ireny. Ohatra hoe tsy manana vola zany ianao vidiana reny tantely, fa mahita ny anala any na ny ambanimbany vohitra any, dia iny zany no mpisinao iny zany fa tsy mividy tsony ianao. Raha ohatra ary tsy mividy reny tantely fa hitady, iremby zany, ahoana ny atao dia aiza no ahitana azy? Raha ohatra ka ny toerana ambanivohitra zany no misy anao, dia atoranao ny fomba fitarafana ny reny tantely na hoe firembena tantely. Ie, ahoana ny tokony atao? Fomba firembesana ny tantely zany dia anankiroa anatin'ny andro iray. Voalohany dia maraina zany metomboka amin'ny impisamin'ny masoandro, mandrapahatongany any amin'ny 10 ora, ary ny faharoa dia any amin'ny 3 hariva mandrapahatongany amin'ny 9 harivana, mandrapahafatin'ny masoandro. Ka raha vao maraina ianao ny taratra ny tantely dia avaty andrefana no mitaratra metsinanina zany. Ka rehefa maloka zany ny misy aloka avy any atsinanina zany avy amin'ny tendrombohitra iny, dia tarafinao amin'iny aloka iny zany, fa hita mandalo eo amin'io aloka io zany le reny tantely eny amin'ny abakabaka iny. Zany hoe hita zany ny toerana eo amin'ny losa zany, fa mipoitra vo anatin'ny losa ao zany le reny tantely, mivoaka vo anatin'le aloka dia mandalo ery amin'le masoandro ery zany. Dia iny zany dia fantatrao fa hoe amin'ny losa io zany ny toerana misy an'le reny tantely, dia atonina iny dia fa hitao izy arahana iny toerana misy azy iny. Dia ohatran'izay koa zany rehefa hariva. Raha hariva zany ianao dia avy aty atsinanana no mitaratra azy amin'ireny losa reny, dia hita zany ny toerana izay ieviny sy ielan'le reny tantely, satria takoman'iny tendrombohitra iny zany dia fa hita hoe avato ty reny tantely ity nivoaka dia avy eo izy miditra. Dia ahoana ny ahafantarana azy hoe nivoaka ny trano na hiditra ny trano ty reny tantely ity? Raha mivoaka zany le tantely avy ao anatin'ny torana ny lavaka misy azy, dia mandeha aingana be izy ary mivilivily. Ary raha hiditra izy zany ao anatin'le lavaka, mandeha mahisy be sady mavesatra, dia zay no amantarana hoe ty tantely vody ty tantely andeha hivoaka. Zay zany ny fomba anankiray izay amantarana azy. Ary raha ankoatran'le vao maraina be vao miposaka iny masoandro ka hatramin'ny 10 sy ny hariva eo amin'ny 3 mandrapahafatin'ny masoandro, raha ankoatran'izay ve mety ny fitadiavana na fijerena ny reny tantely? Raha ohatra zany ka eo amin'ny 10 mandrapahatonga ny 2 any zany, efa ambony ny masoandro dia tsy misy aloka tsony avy ny andrefana na avy ny atsinanana, na maloka ny andro, dia ny fomba ray izay amantaranao azy zany dia eny amin'ny lalana eny zany misy taina tantely eny zany. Ny lalana izay alian'le tantely zany raha mekandrefana izy, dia ohatra misy tana masoandro zay zany manondro mekandrefana amin'ny tainy tantely mavomavo iny. Raha mety mena varatra izy dia manondro mena varatra iny le ohatra ny tana masoandro iny, dia nakano zany le tantely, ka na mety sinanina izy na mekandrefana na mena atsimo, dia zay zany no amantaranao azy hoe nakary ty tantely ity na nakary le izy. Le tainy milatsaka amin'ny tany iny zany dia misy tana masoandro kely zay zany, dia manondro any amin'izay toerana aleny iny. Rehefa hita ary ny famantarana sy ny toerana misy ny trano na ny lavaky ny tantely na ny toho-tantely ho isika, misy fomba ary ve fangalana azy eo amin'ny toerany? Rehefa tarafiny zany ka hoe amin'ry tendrombohitra iny, amin'ry losary ao zany misy an'le tantely, dia arahana. Dia rehefa tonga eo akaikeo zany ianao dia mitondra sobika zany, mitondra sobika dia mitondra fanjobe dia mitondra sotrobe ihany koa, dia mitondra donaka zany ianao afim-borodamba, dia velarina zany le sobika eo mivavan'le lavaka misy an'le tantely, dia ampiretina le afim-borodamba dia atao donaka ao anatin'le lavaka misy an'le reny tantely zany. Dia raha vao mirehitra zany le afim-borodamba misy donaka, dia
miala ao anatin'le lavaka le reny tantely fa mifindra ao anatin'le sibika zany hoe andro fanakely zany le reniny ao anaty lavaka iditra anaty sibika de raha vao misy tafiditra ao de mbona am'izay le ao anaty lavaka de miditra ao anaty sibika dodolo le reny tantely ao. Rehefa tafiditra ao anaty sibika le reny tantely de mandidina ny sibika iny izy ao anatin'le sibika de karokarona zany le reny tantely aintsana amin'ny vody sibika. De rehefa vointsana amin'ny vody sibika izy de eo anao zany jery an'le andrinany. Ka io andrinany io zany rehefa azo de atao anaty tanana fokasika na atao anatin'le kazerinina. Le kazerinina de asiana bosony andaniny roa de tarby zany eo ampovoany de ampidirinao izy mba tsy ho faty de apetaka ao anaty sibika ao am'izay de rehefa ao manko iny mpanjakana iny de efa tsy mandehandeha tsony le reniny fa zerina am'izay le sibika de hoitana am'izay izy. Ahoana tsara moa le fomba fanamboarana an'le kazerinina teo? Le kazerinina zany maka bosoanao zany na zavatra mety atao solona bosoana atao lakatsaky reny azy de maka ihany koa tarby de atao salamoreny resort reny ahodikodina otrana zao zany le izy. Rehefa voahodikodina mahazo endrika salamy resort zany le tarby iny de aizandray napetraka le bosoana le tao lakatsaka. Atao aty amin'ny vavany zany sy atao aty amin'ny vodiny le boso fi ampovoany zany ny tarby fotsiny ny te de ao anatiny io le andrinany no atao zany. Zay ny fomba hitehirizana azy. Ary rehefa tonga any amin'ny tanàna zany hoe mitoerana zay amin-drana azy de apetaka aloha zany le grefiny zany ao anatin'le vata amin-drana azy de rehefa voapetaka iny de apetaka ihany koa le andrinany ao anatin'le kazerinina fa mbola tsy vahana de alefa ao am'izay le reny tantely ao anatin'le vata ao. Misaotra tompoko. Ry mpianakavy, mahasalama ny fihinanana tantely. Fidiram-bola tsara ho an'ny fianakaviana izy, kondeha ary iompy tantely e. Mikarakara ve bebe zisy betsaka zany lamba voasasany bebe zany Ie, ahoana ry lehibe zany manara loatra mity antitra artiako sitrany ay mba tafody alora vo mainy reto mbola be ny atao e. Bebe koa de efa maika hiasa mandrak'arivako anga zao bebe tsy efa manao raharay eto zao bebe zisy sady mba makaina no miandro vorona. Reo vorony reo mihitsy ny tena mandreraka roana fa miveriny eto ihany mitady anosy an'ireo lamba miary eo. Fa nakaizy mizara asena ambenany mbola lasery andoha sahery izy ny rembo tantely. Rembo tantely? Ie. Fa anga misy to tantely azo alainy eny ry bebe zisy? Ie. Ay, efa narahany fa misy ony eny de lasa nakaseny izy e. Osy reo rery beza mba roaya. Osy ka tsy gisan-dramanana ve reto tafaraka migisanareo reto e? Ieno io fa hoseny reto vorona ny akanjo e. Hoay tokoa. Osy na loto ny zipony bebe voavony sasana marina andraso fa horoako hiala lavitra eto amin'ny bebe reo vorona reo de sady jery any mizery andohasa ery Ie, misoatra sea de jery eo fa eny andohasa atsinanany eny ny lazainy fahalehany. Fa tsy hitangany io sa ny ombo no mivezivezy mitady zavatra ny lehibeza. Ay ve ato le mizy ela mito zao mitadaviko ka omby ondry. Mba mananamanandray azy zany aka n'ity to tantely tiko.
fa nga tena nahita tokoa le mizy ay tena misy tantely reny tokoa aty araka n'lazay bebenareo. Tena misy ka sady ohatrany tena betsaka mihitsy izy reto a. Mba ty iompy tantely koa anga lehibe ze tsara ngeto lehibe ze. Ie, za nge tena pakafy tantely fa ahoana nahitan'le mizan'ireo e. Manomboka amin'ny fiposahan'ny masoandro ka hatramin'ny 10 ora maraina eo zany ny tena hijerena azy ety Andohasa e. Jerena ahoana? Jereny lehibe za tsara fa misy aloka zao a avy ety Atsinanana amin'ity tendrombohatra ity. De isika avy ety Andrefana no mitaratra mijery azy. De jereo fa nisy reny tantely maniditsidiny eny amin'ny abakabaka eny. De zay no amatarana fa misy tantely zany eto e. Eny tokory le miza hita am'le aloka ary zareo. De hatramin'ny 10 marain'izay ihany ve no sahala am'izay ihany ny hariva ka manomboka amin'ny 3 ora ka mandrapiletiky ny masoandro. Rehefa ahitana aloka zany ny tendrombohatra saingy mba ahitana ny fanidinany de avy ety Atsinanana indray tsika no mijery ny aloka avy eny Andrefana. De iny fotsiny no arahany. De ahoana ny fanaraka n'iny tantely manidina iny ry miza? Avy eto lehibe izy avy de dinio tsara. Ka sao de kekerin'ny reny tantely eto ak ty maharary angely eto ny voatsindro ny tantely ry mizy. Ao lesy fa tsy maninona zany izy rehefa tsy kitiana. Zany ve lesy no hoe iompy. Te hihinana ny maminy nefa matahotra ny akaniny. Alefaso letsy ny fanazavany lafa mieno a. Za ko ve de atahotra an'io e. Sy hoe lehibe ze. Ka zao ary tadidio tsara fa ny ahafantarana hoe reny tantely nde ody any amin'ny akaniny izy de mavesatra ny fanidiny sady manidina mahitsy be izy. Reny tantely nde ody izy zany. Zay fa raha ny voaka avy tao amin'ny akaniny kosa izy de manidina aingana be sady mivilivily. Zany tokoa mandin-javatra letsy lary le miza. Tsy za fa ny tolo sy ny teknisianina nampianatra. De ataony miziny ty sobika sotro be ty. Ohatry ny andahan-dobary letsy la marina moka. Fitaovana ilaina amin'ny fangalana an'ireny tantely letsy reo a. Akoatr'ireo ny fanjay be sy ny kofehy ary ny voro-damba hodorana todonaka rehefa amindra azy avy ao andavaka ho ao anaty sobika. Avy be zeto de atoroko tsara ny famindrana azy. Alefaso ary. Andraso aloha. Ohatray. Nataoko aiza ary le kazirinina teo. Fa inona ndray zany le miza? Ay ty eto ka. Ato anatin'ity kazerini ity no ametrana ny mpanjakany rehefa aveo. De aiza no ahitana ny tony? Afaka manamboatra ka. Alainy lehibeza fotsiny ny taroby de ahodikodina anana endrika salamy resoro de tapenana abosona tapenana tolakatsaka ny lohany sy ny vodin'le taroby efa voamboatra ohatran'ny resoro. Azoko tsara ka. De ao afovoany eo zany no ametran'ilay andrina tantely fa le bosona tolakatsaka no atao sarony amin'ny andaniny sy ankilan'le taroby izay efa vita salamy resoro. Azo lehibeza tsara kosa izany kity. Ay matya iny zany tena kekerin'ny tantely aletsy ry miza. Ay zany eo letsy eo amin'ny ravitsofoko.
Ai sa nitakolako mihitsy zany petahany zany. Maro na tsoroa na telo mihitsy zany ray manindrony zany. Tsisy an'izany lesy eo a. Jereo fa mbola ao zay le motony. Ay tsy efa mivoto be ve? Iny kay fa ahoana romiza? Zay maty. Tao mamelaka temainy efa azafady lesy fa vitsika be no mipetaka teo amin'ny ravitsofona teo a. Efa mamofopofona mamotatily angamba ny sofony lehibe za telo kakeriny vitsika. Mivaivay misy ny latavako le ty letsy azafady oa. Efa matoko ange le vitsika e. De mba apio kely ary lehibe za mindra nreto a. Sovo mafetondray ako. Miazona ny vava sobika eo amin'ny vavany totately fotsy no ataony be izy e. Ko maninona raha? Za matao atry beza fa tonga de ampiretiko ty voro-dambo ty. De ahoana? De atao donaka ao anatin'ny tranony ao. Ary raha vo midonaka io de tsy zakany sady tsy afaka manaikitra tsony ny reny tantely. De lasa mifindra ato anatin'ny tisy-biky ty izy. Ao tazomy tsara beza. Ay ve sahala am'izany ny firembena reny tantely? Zay tena mety. Andraso aloha, andraso. Somary androfana kely sahala am'izao le reny tantely avy eo andavany. De alefa ato anaty sibiky. Tonga de mifindra ho azy ato anatin'ny ty sibiky ty daholo izy rehetra rehefa avy eo. De tena tsy manaikitra tokoa reto izy ko. Eno rehefa vitsy zay de alaina am'izay ny grefin'le tantely na le akaniny. Avy eo de savazavaina le reny tantely ao anaty sobika hijerena ny mpanjakany. Satria rehefa ao ny mpanjakany de tsy mandeha tsony reo reny tantely reo. Ay tokoa mo. Ko maninona ry le miza raha mividy de miopy Azo atao tsara zany. Saingy zao mahazo nefa tsy niala volako sitra ny ahay lesy ry beza. Mariny zany ry miza. De ono rehefa azo zany le mpanjakany de apetraka ao anatin'le kazerinina moa izy teo. De zay tokoa. De zairina ny vavatsobika. De entina mody ny an-tanàna ny reny tantely sy ny mpanjakany miaraka amin'le akaniny. De afindra amin'ny tranony na le vata efa nomaninao melo itoerany. De vita. Tsara le hevitra. De ho lasa mpivary tantely indray zany le miza. Zay mihitsy ny fikasako. Sady voly io sakafo sy fanafody ry beza. Zay aloha. Ao lesy fa apiko elahy hiara miremby tantely ho anareo indray atoroko hatramin'ny teknika fiompiana. Misaotra letsy tena lasa ny voto tokoa le ravitsofony lehibe zavanana. Zany velitsy. Sahala amin'ny marina velitsy zany. Sady lehibebe ihany izany ary mila ny aviko. Ela letsy marary be izany. Tena tantely rembo kosa letsy no nanaikitra an'io fa tsy vitsika be tsony atao ahoana zao ny fitondran'io mo.
mbola hito ny dinidinika amin'ny fotoana manaraka no ny sitrapon'andriamanitra fa amboary teny izao fandaharam-potoananao hoy zahay hoe masotoary manao fampiarana miompo tantely dia ho mamy mandrakariva ny fiainana hatreto aloha ny fandaharantsika androany fanjana natotosa ny fandaharana asa sy tontolo iainana ho antsika teto niaraka taminary nandray feo rilana indrindra ny ara-teknika tompona ndraikitra Elion ndray mitantsoa ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube AWR MLG. AWR téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62. Radio AWR lay feo mitondra fanantenana isanandro ho anao. You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope. Let your love surround
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny facebook isanandro amin'ny ity pejy ity awr feon'ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Inona fa mbola liny ianao anaraka ny toy ny fandalinana ny boky Isaia. Ao amin'ilay hevitra manao hoe manao ny tenan'o Andriamanitra no ianarantsika ny amin'ny Babilôna, ilay tanàna lehibe fahiny. Asaina ianao hatratra amin'ny farany. Rehefa nametraka ny tenany ho mpanjakan'ny Babilôna ny Nabopolasara Kaldeana tamin'ny taona 400 talohan'i Kristy, dia namerina tamin'ny Babilôna indray ny voninahiny. Izy nanomboka ny taranaka mpanjaka Babilôniana vaovao ary nandray anjara niaraka tamin'ny Mediana tamin'ny fandresena ny Asiria. I Nebokadnezara faharoa zanany no mpanjaka nandresy sy namabo an'i Joda. Nanahoana ny hafaran'ilay tanàna amin'ny Babilôna? Ho hitanao amin'ny Daniela 5 ny valin'izany. Rehefa nobaboin'ny Kirosy Persiana ho an'ny Mediana sy ny Persiana ny fanjakan'ny Babilôna ao amin'ny Daniela 5 dia very mandrakizay ny fahaleovantenany. Nofaranany Xerxes voalohany tamin'ny fomba feno herisetra ny fikimian'ny Babilôna tamin'ny lalàna Persiana tamin'ny taona 227 talohan'i Kristy. Nesory ny sarivongany Merodaka, ilay andriamaniny lehibe, ary fantatra koa fa noravany ireo toerana mimanda sy tempoly sasany. Taty aoriana dia nalain'i Aleksandra lehibe teo an-tanan'ny Persiana ny Babilôna tamin'ny taona 137 talohan'i Kristy, ary tsy tamin'ny alalan'ny ady no nanaovany izany. Nateo aza ny fikasany ianao an'i Babilôna ho renivohiny any antsinanana, saingy tsy naritra izy, izany hoe Aleksandra lehibe dia nitotongana nandritra ny taonjato maro ilay tanàna. Tamin'ny taona 710 talohan'i Kristy dia hitan'ilay Romanina antsoina hoe Septimus Severus i Babilôna lao tanteraka, nilaozany i Babilôna, izany ny hafarana. Amin'izao fotoan'izao dia misy irakianina vitsivitsy monina any amin'ny faritra sasany ao amin'io tanàna tranainy io, saingy tsy nanorina azy tsony izy ireo. Niloza nanjoan'ny Babilôna araka ny faminanian'i Isaia no nanafaka ny taranak'i Jakoba teo ambanin'ny fampahoriana. Tamin'ny alalan'ny namaboin'i Kirosy sy ny Babilôna tamin'ny taona 735 talohan'i Kristy no natanteraka izany. Na dia tsy nandrava ilay tanàna aza Kirosy, dia izany no niandohan'ny ny hafaran'ny fanjakan'ny Babilôna, ary tsy natahorana iverina ampijaly ny vahoaka an'Andriamanitra intsony izy. Asehon'ny Isaia 7 ho fitsarana avy amin'Andriamanitra ny fianjeran'ny Babilôna. Miaramila an'Andriamanitra ireo mpiady naka ilay tanàna. Isaia 7:2-5. Natao hoe andron'i Jehova ilay andro fitsarana, ary mafy indrindra ny fahatezeran'i Jehova, ka niatraika tamin'ny kintana ny masoandro, ny volana, ny lanitra ary ny tany. Zao mantsy nilazain'ny Isaia 7:1. Isaia 7:1. Fa ny kintan'ny lanitra na dia ireo telonorefy aza dia tsy hampamirapiratra ny fahazavany, ny masoandro maizina ny fiposahany, ary ny volana tsy hangarahara. Ary noho izany dia ampiororoko ny lanitra, ary ny tany entanentana hiala amin'ny fitoerany, noho ny fahatezeran'i Jehova tompony maro, sy noho ny andro firetan'ny fahatezerany. Deboara sy Baraka ihany koa tamin'ny androny mpitsara dia nanao firana milaza ny nandehanan'ny tompo, izay nampiororo ny tany sy nampilatsaka ny ranorana avy any an-danitra. Azonao vakiana ny mpitsara 5:4. Voalaza ao amin'ny 5:5 fa miady amin'ilay fahavalo avy any amin'ny firenen- kafa ireo singa ao amin'ny natiora, anisan'izany ny kintana.
alay vosary an-tsaina hoe ao anatin'ny fisandratan'ny voninahiny indrindra babilôna ary mamaky izay voasoratra ao amin'ny satoko 17 andin'ny 17 ka hatramin'ny 12 manokana ny olona iray izay moninao mitantara ny aravan'ny babilôna ireo andininy ireo. Inona no heverany io mpamaky io an'izany? Fahadalàna. Ahoana ny amin'ireo faminaniana tsy mbola tanteraka? Mino ny hatanteran'izy ireny ve isika sa tsy? Aoka tsy andro ny hatanteran'izy ireny isika vao iny, fa ho tara loatra amin'izay fotoan'izay. Tsy midika fanafoanana ny fahelana. Tsy maintsy ho tanteraka ny tenin'Andriamanitra. Hatreondray aloha ny fianarantsika androany. Sotra noho ny faharetanao, manome fotoananao ao amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio femon'ny fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. www.awr.org na www.feofanantenana.org.